Valmerabantsika rehetra indray ry havako a nahatratra ity andro anio ity hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa midera sy mankalazanao zahay, indrindra no ny asan'ny fanainao masina lehibe izay mitantana sy mivimbina anay, ka andrenesanay isan'andro ny teninao, ilay teny fitsim-piainana ho anay. Amin'ity andro anio ity, mba hazavao amin'ny alalan'ny fanainao masina indray reny fonay, andraisanay ny teny tsara avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity, arak'izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 2:12, ny 7 hatramin'ny 4:40. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary nandre feo koa aho nanao tamiko hoe, mitsangana ry Petera, vonoy ka hano, fa hoy izao, sanatria Tompoko, fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-padiana na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanondroany hoe, izay efa nodiovin'Andriamanitra aza ataonao ho fady. Ary ny telo no nanaovana izany, dia nosariany niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'izany dia indreo nisy telo lahy nijanona teo anoloan'ny trano nitoeranay, izay iraka avy any Kaisaria ankeo amiko. Dia nasain'ny fanahy hiaraka tamin'ireo aho, ka tsy hizatavan'olona na de kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto, ka niditra tao an-tranon'ny rahalehilahy izahay, ary nambarany taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony, ka nanao hoe, maniraha ho an'i Jopa, ka mpanalao Simona izay atao hoe koa Petera. Izy hilaza teny aminao izay hamonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana ao aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana homban'ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ny finoantsika. Amen. Manoloana ny ady amin'ny fizahatavan'olona, ady amin'ny fanavakavahana, ny amin'ireo fomba samihafa, fomba fijery samihafa manoloana ny tsy fitovitsaranga, dia eo indrindra no hiainontsika ny fenon'ny fanahy masina, ny bitsiky ny fanahy, izay entina hitarika sy ho ankatoavina rahateo araka ny lohahevitra banjintsika amin'ity volan'ity, dia ny hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Eto amin'ity mofinaina ity dia hitantsika eto ny feon'ny filazantsara, na ny feon'ny fanahy masina, ny bitsiky ny fanahy masina izay niteny tamin'ny Petera, ombenombeny andraisantsika sy ahatarafatsika ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona. Ny asan'ny fanahy masina, voalohany manadio, faharoa maniraka hilaza famonjena. Ny asan'ny fanahy masina dia manadio. Hoy ny voalaza eo amin'ny 7 manao hoe, ary nandre feo koa aho nanao tamiko hoe, feon'ny fanahy masina na lay bitsiky ny fanahy masina namangy an'i Petera no hitantsika eto. Hitantsika tsara fa i Petera dia nisehon'ny fanahy tamin'ny alalan'ny fahitana anankiray, ny amin'izay lamba nisy
ireo karazam-biby heverina fa maloto rehetra, kanefa indro ny fanahy masina ny teny taminy manao hoe vonohy ka hano. Ary na de niezaka nanda izany aza Petera, de hitatsika fa intelo ny fanahy masina no nanamafy taminy ny am'izay hanaovana izany dingana izany. Eto ry havako malala, ny tranga hitatsika mantsy dia ny amin'ny tabataban'ireo jiosy manoloana ny Petera zay jiosy kanefa mifandraharaha miditra any atramina jentilisa. Ny zavatra tazana mantsy de hoe tsy hoe afaka atao batisa fotsiny ny jentilisa araka amin'ny fanambaran'ny Petera, fa indro izy mihitsy no miditra mifanerasera sy mifangaroaro amin'reto jentilisa ireto, ka tonga any amin'ny fiombonan-databatra mihitsy aza miara-misakafo aminy ka nampitabataba ny jiosy. Eo alohan'izany fijery mitanila sy to manavakavaka izany no anamafisan'ny Petera ny amin'ny bitsiky ny fanahy zay tao aminy ka nandresy lahatra azy ny amin'ny asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina zay manadio ny olona, manadio ny fahotana, manadio ho afaka amin'ny loto ara-panahy rehetra. Kanefa koa arak'izay hitatsika eto de tena manadio ara-panahy ihany koa, fanadiovana ny fanavakavahana zany no hitatsika. Ao amin'ny toko 7:7 de miteny mivantana Petera manao hoe, de hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny hanandrarana hiantrano amin'ny olona hafa firenena, nefa izaho efa nampahafatarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Efa noravan'ny fanahy masina ry havana ny elanelana rehetra, efa nodiovon'ny fanahy masina ny fahalotona zay manakana izay heverina fa maloto tsy afaka hifandray amin'izay madio. Manana anjara toerana lehibe izany ny fanahy masina de mampifandray izay heverina ho madio sy heverina ho maloto, mampifandray izay heverina fa mbola voavakavaka, mampifandray izay heverina fa mbola voailika, ary mampifandray izay heverina fa mbola maloto. Ry havako malala, tena asan'ny fanahy masina ny manadio ny loto, loto ny nofo, loto ny vatana, kanefa manadio koa ny loto ny fanahy. Ary raha izao tenin'Andriamanitra izao de tena fanadiovana ny loto ny eritreritra sy ny fisainana koa azy, ka nandrava ny eritreritra diso sy ny fisainana raiky tapisaka izay efa nisy teo aloha. Ry havako malala ao amin'ny tompo, lesona lehibe ho antsika ihany koa izao tenin'Andriamanitra izao ahatakarantsika fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika pino ny fanahy masina, manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny vahoaka ny fanahy masina, ary tsy eo amin'ny pino ihany azy fa amin'izay heverina fa ny hafa firenena sy izao tontolo izao mihitsy azy. Ny fanahy masina ry havana de mahadio aloha, ary rehefa mahadio izy de natao koa mba hanadio ny hafa. Noho izany tena misokatra sy midanadana ho an'ny rehetra ny fanadiovan'ny fanahy masina. Anjara biriky lehibe ataon'ny fanahy masina ny manadio, ka tsy manana zo intsony isika hanilika izay efa nodiovin'Andriamanitra, izay efa nodiovon'ny fanahy. Tsy toeran'ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana ny fiangonana, tsy toeran'ny izay heverina fa fizahan-tavan'olona ny fiarahamoniny pino, fa mifanohatra amin'izany aza mibanjina ilay tarigetra izay tao amin'i Jesosy Kristy hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ho antsika rehetra izany afatra ho amin'ny firaisana masina izany. Fa raha mijery tsika ry havako malala, ny asa faharoa zay hitatsika taratra ny amin'ny asan'ny fanahy masina dia maniraka hilaza famonjena. Maniraka
ilaza famonjena. Rehefa noresen'ny fanahy masina lahatra i Petera ny amin'izay handehanana ny amin'izay ifandraisana amin'ny jentilisa na ny hafa firenena, dia indro izy manomboka amin'ny 1:12 hitantsika indray maniraka ny Petera handeha tsy hafahafa intsony ho any antranon'ny Kornelio izay jentilisa izay nitady azy raha teo. Hitantsika tsara ry havako malala fa ny fanahy masina no nibaiko sy naniraka any Petera. Hoy ny voalaza eo amin'ny 12 manao hoe de nasain'ny fanahy hiaraka tamin'ireo aho ka tsy zatavan'olona na de kely akory aza. Inona moa ny antony any rano fanahy azy? De hoy ny voalaza eny amin'ny 13 manao hoe ary nambarany taminay ny nahitany anjely nitsangana tao an-trano ka nanao hoe manora ho any Jopa ka ampanalao Simona izay atao hoe koa Petera, izy hilaza teny aminao izay amonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Izy ilaza teny aminao izay hamonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Ry havako, tsy maintsy nanao toa-kevitra fiarovan-tena matanjaka sy fanazavana teo anatreham-pino i Petera. Eo anatrehan'izany dia nasehon'ny Petera ny amin'izay tsy maintsy nitondrana ny Kornelio jentilisa ho eo anatrehan'ny mpamonjy azy, dia Andriamanitra zany. Ary tsy Kornelio ihany no vonjeny, fa izy sy ny ankonany mba misakaizany koa aza raha jerentsika eo amin'ny 10. Ireo rehetrareo ry havako malala dia azo lazaina fa santatra sahady ny amin'ireo izay jentilisa rehetra izay tian'Andriamanitra ho vonjena raha teo. Andriamanitra izay hamonjy mantsy dia tsy Andriamanitra hamonjy ny jiosy fotsiny, fa hamonjy izao tontolo izao koa. Noho izany manana iraka lehibe ny mpitory, manana iraka lehibe ny olom-boa ositra hanambara zany famonjeny zany, tsy ampino ihany fa ho manerana izao tontolo izao ihany koa. Arak'izany manana velarana mahenika izao tontolo izao, mampifandray ny mino sy ny tsy mino ny fanahy masina. Ny mpanompon'Andriamanitra izay irahany tompo hitory ny filazantsara, dia ny rahana hitory ho any amin'izao tontolo izao, ho amin'ny mino sy ny tsy mino, anehoana mazava fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Ry havako malala, dingana lehibe ho amin'ny fitoriana filazantsara nataon'ny apôstôly Paoly andeha hitory ho any amin'ny jentilisa ka nahatonga azy antsoina koa hoe apôstôly ny jentilisa. Ary dingana lehibe no nataony ireo izay misionera fahizay andeha hitory ny filazantsara taty Madagasikara. Tsaroana ry havako fa tao anatin'ny vanim-potoana izay tsy mbola nampandroso be ny teknôlôjia tahaka izao no nanapahan'ireo misionera hevitra hiala amin'ny taniny, hiala amin'ny tanindrazana, hiala na dia haningotra ny aina aza, andeha hitory ny filazantsara amin'ny malagasy. Malagasy izay tsy fantatry, malagasy izay tsy mifanerasera taminy akory, malagasy izay mbola tany maizina tsy nandray filazantsara akory azy. Kanefa noho ny amin'ny anjo sy baiko ny filazantsara hitory an'izany ho amin'ny olombelona rehetra dia nanaiky izy ireo. Amoa tsy filazantsara mivelatra tahaka izany koa ny tonga eo anoloantsika ankehitriny, ananantsika fomba fisainana mazava ka hibanjinantsika izao tontolo izao amin'ny fitorianany filazantsara, ka hahatonga antsika hiaino ny fitarihan'ny fanahy masina hivoaka ny rindriny efatra ny fiangonana. Lesona lehibe raisintsika ao anatin'izao vanim-potoana izay misy hamehana ara-pahasalamana izao, ny amin'izay fandehanantsika mitory filazantsara ankolaka na mivantana any ivelan'ny rindriny efatra ny fiangonana. Na zatra antsika mantsy hatramin'izay dia ny ao amin'ny trano fiangonana no hitoriany, fa ankehitriny kosa
tarihany fanahy masina amin'ny alalan'ny fomba nisika enina dia eo anatin'izao fomba maharary zao azy mba hibanjina ny fitoriana filazantsara mivoaka ny rindriny efatra ho any amin'izao tontolo zao. Ampahatsiarovon'ny tenin'Andriamanitra amin'izany mantsy ry havako malala fa baiko tsy maintsy atao zany satria ny famonjena dia tsy ho an'ny jiosy ihany, tsy ho an'ny kristianina ihany, fa ho an'izao tontolo zao mihitsy koa. Ry havako malala, miariary teto amin'ity tenin'Andriamanitra ity androany fa tsy mizatavan'olon'Andriamanitra. Koa raha tsy mizatavan'olon'Andriamanitra dia tsy mizatavan'olona ny famonjena. Ary raha tsy mizatavan'olona ny famonjena dia tsy mizatavan'olona ny iraka sy ny baiko any raha ny tompo ny mpino, ka mahatonga antsika ihany koa tsy hizatavan'olona, tsy hanavakavaka amin'ny fitoriana ny filazantsara, fa hisokatra amin'ny sokajon'olona rehetra manodidina antsika sy manoloana antsika. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra ho amintsika kosa izany iraka lehibe any raha ny tompo antsika izany. Hivavaka isika ry havako. Indray tompo ny fifalianaina indray ny teninao, baiko ny filazantsara, baiko ny fanahy masina izay mitarika anay mandrakariva handeha ho any amin'izao tontolo zao, ho amin'ny olona rehetra ary amin'ny sokajon'olona rehetra raha teo. Vonin'izay tompo haneo izany araka izay tratry ny herinay sy ny fahalalanay, ary mino izay fa ianao raha teo dia mombanay mandrakariva. Tario ary ny fitoriana filazantsara ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra marobe ankehitriny amin'ny alalan'ny tambajotra serasera amin'ny haino amanjery, amin'ny fitaovana fampitam-baovao samihafa. Da io tompo mba hahapaka fon'ny olona maro izy ireny, indrindra ireo izay tsy mino anao. Dia ampahomby azy tompo ny ezaka rehetra izay ataon'ny fiangonana mba ho fitaovana eo ampelantananao hitoriana ny anaranao any amin'ny jentilisa koa zany. Da io ary tompo ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny isan-tokantrano, ny fiainam-pirenena, ny fiainan'ny fiarahamonina manodidina anay. Ao anatin'izao vanim-potoana izao, hiantanay sy hitalaonay indray ianao, ry Andriamanitra mendrika sy tsara ho anay. Dia ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, fa amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.